isika fa mitsinjo manokana anty fotoana ity ny tombotsika efa nyteny izy teny roa zany no ambarako aminareo hoy izy na aiza no iangony an'olona roa na telo amin'ny anarako dia hovony aho dia nyteniny ray faharoa ihany koa dia hoy izy Jesosy no miteny indra ho ambanareo mandrakariva ambara-patokany fataperana zao tontolo zao mazava be zany fa miaraka amintsika eto Jesosy ary raha tena tompotsika amin'ny fotsika manontolo izy dia mahafaly azy zany ary zay mitady azy dia araka voalaza amin'ny baiboly ihany koa dia ahita an'Andriamanitra koa dia arabaina isika rehetra manarika an'ity fotoana ity arabaina toy zany ihany koa ianareo zay any amin'ny tokantrano isanareo any manaraka ny fotoam-pivavahana taona eto hotahin'Andriamanitra ane ianareo tahaka ny hitahin'Andriamanitra anay eto amin'ity efitrano malalaka ity ametraka ny fotoana eo an-tanan'Andriamanitra isika rehetra koa raha sitrakareo apetrao eo amin'ny fony tanana ho fanehoana fa mangetaheta n'Andriamanitra ianao ary mivavaha tahaka ianao ka mametraka ny fotoana eo an-tanan'Andriamanitra tokoa Tompoandriamanitra tsy toa lay tsy miova omaly anio ary mandrakizay omena voninahitra ianao ny amin'ny fitiavana lehibe zay fatiavanao anay zanak'olombelona izay rehetra toka eto dia inonay amin'ny fona rehetra fa tianao izahay zany no namonjenao ny fanahinay ary zany ihany koa no namelanao ny elokay tamin'izay nanota tamin'izay lavo teo anatrehanao androany dia eo an-tananao zahay ary hotahinao raha-baky ny fiainanay zay rehetra manompanao androany dia hita ny voninahitrao tokoa misaotra ray malalo ny mararo sitrana ny manaolana voavonjy ary ny rehetra voatady daholo amin'ny anaran'i Jesosy amen andro mafaly ny androandroany andeontsika hitsangana dia hifaly sy ravo miaraka amin'reto ekipa mpitarika fidiarana ireto andeontsika araka ity tanana mafy ho an'i Jesosy dia arahorakoram-pifaliana ho an'i Jesosy halleluia dia mamerina fiarabana zay efa nentin'ny mpanompon'Andriamanitra teo na ho antsika eto na ho antsika zay ao an-tokantrano ao manonona ny fiadanany tompo aminao zay tompoko ho mariky ny fifandraisantsika tanana dia andeontsika mba hiaraka hanofanofa ny tanantsika halleluia dia faly miaraba antsika vehivavy rehetra vehivavy mahery ane antsika vehivavy ho ampiasain'Andriamanitra ane antsika vehivavy ho reharehan'Andriamanitra ety ambonin'ny tany ane antsika anambarany atsarany sy ny fitiavany amin'izao tany zao sady zany ve andeontsika mbola hiaraka ity tanana mafy ho an'i Jesosy ihany halleluia araka ny tenin'ny mpanompon'Andriamanitra teo hoe andro mafaly ty androandroany ty tsy ny andro fetiny ihany no andro mafaly fa ny fotoana rehetra iarahana amin'i Jesosy no satria tsika zanak'Andriamanitra dia faly foana tsika sady zany ve misy fifaliana hafakely foana eo amintsika satria isika dia zanak'Andriamanitra manana antoka ny andovan'ny fiainana mandrakizay tsara fiafarana miaraka amin'i Jesosy halleluia ka noho izany eo anatin'ny fiderana dia anindraindra ny voninahitr'Andriamanitra etika satria ny voninahitr'Andriamanitra rehefa misoritra eo amin'ny fiainantsika na inona zavatra miseho amin'izao fiainana eto ambonin'ny tany zao dia hoy amiantsy anao hoe ny zanak'Andriamanitra dia ahenono voninahy foana sady zany ve halleluia nisy fotoana nisy zazakely 3 volana teo narary dia rehefa narary izy dia nentina tany amin'ny dokotera dia efa niantona ny lelany efa mangana daholo ny tenany fa tao anatin'ny firaisan-tsaina rehefa naheno zay dia niraisaina ny vavaka izay dia ozy ny ten'ilay dokotera hoe raha mbola mihena ozy izy ny lanjan'ny zazo io rehefa tonga aty rapitso dia tsy maintsy miditra hôpitaly nareo dia inona vavaka ataonay ozy ny tenanay Jesosy eo ataovy mitombo ny lanjan'ity zazy ity ataovy mitombo ny lanjan'ity zazy ity raha ho any amin'ny dokotera rapitso fa voninahitra ao an'Andriamanitra inona ho ianao ny vao tonga atao amin'ilay dokotera dia tsy maintsy lanjaina aloha ilay zaza fa inona ho ianao tonga dia nitombo be mihitsy ny lanjan'ilay zaza nefa zaza narary ka hoy amiantsy anao hoe ao anatin'ny firaisan-tsaina dia miseho foana ny voninahitr'Andriamanitra andeontsika ao anatin'ity fotoana androany ity tena iraisaina anandratra an'Andriamanitra
anandratra sy anindraindra ny voninahitr'Andriamanitra dia ho hitanao fa eo tenao midera sy mankalaza an'Andriamanitra ny voninahitr'Andriamanitra anenika anao indrindra fa anatin'ny tokantranonao ho anao izay ao anatin'ny tokantrano ihany konkoa ataovy ny fanompoana izay ataona eto fa hitanao Jesosy aneo zava-mahagaga eo amin'ny fiainanao Jesosy ndao tsika araka hiteran'i Jesosy tompoko ao anatin'ny ty iray ity ndao ary. Tarvaravarana bagu Wain babadam pazatani Yavarata ila zakwe ya vuale Kazai komna na chiwaza kazuna Amara kom faifan Tunung kom di fana Tadenesa Yadefana ila zakwe ya vuale Kazai komna na chiwaza kazuna Bawavi le pazan Tupul faifan, tupul Alakamisy. Ize, Jesús Luise, lepazaka mvulinaitra. Ize, Jesús Luise, lepazaka mvulinaitra. Ize, Jesús Luise, lepazaka mvulinaitra. Ize, Jesús Luise. Yawari. Babado pazatan Nade pazatan isipun nawe Taburun ramas talalopanyase Adesi kaya kasha Yakasa talalipuri jamasila Mabesi ka nade mansam fiderande Fideran saralapsam medikase País le pazan Tupun faifan Tupun Alakamisy Jesús Luise, lepazaka mvulinaitra. Ize, Jesús Luise, lepazaka mvulinaitra. Ize, Jesús Luise, lepazaka mvulinaitra. Ize, Jesús Luise, lepazaka mvulinaitra. Elui, 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 le filaza paz, Elui, le filaza paz, afanadata, kupatia tanti, kuroba volumel, volumel, famarina, famarina, nizali, nizali, namdias, nizaline. Tana mifena ziti, setelu antes, elina, matona, malopa, papesa, isakana, manifasane, kaukase, palasane. Yaka, tawatekanite, akatanesiamanite, ikamfamutena, asli fandesena, ella manakisaize, hariva waize. Wavutupoe. Jesús Luise, lepazaka mvulinaitra. Ize, Jesús Luise, lepazaka mvulinaitra. Ize, Jesús Luise, lepazaka mvulinaitra. Ize, Jesús Luise, lepazaka mvulinaitra.
Izy Jesosy no izy lefanjaka amboninahitra Izy Jesosy no izy lefanjaka amboninahitra Jesosy no izy lefanjaka amboninahitra Jesosy no izy lefanjaka amboninahitra Kurakuraka mafeo an Jesus. Halleluja. Halleluja. Andonge tsika araka mamaky tenin'Andriamanitra. Salam. Salam 420 dia ny 17. Dia andao mba iarahantsika mamaky voninahitra Jesosy. Asandrato ny lohanareo rehefa vavahadin'ny fahagolo. Ary asandrato ianareo rehefa vavahadin'ny fahagolo. Mba hidira amin'ny mpanjaka ny voninahitra. Dia ny favalo. Iza ilay mpanjaka ny voninahitra? Iza hoy tsika? Jehova mahery, tsy to Jehova ilay mpiady mahery. Halleluja! Ilay Jehova mpiady mahery ny tompony voninahitra eo amin'ny fiainanao. Halleluja! Ninona zavatra miseho amin'ny fiainanao rehefa mahay misaotra an Jesosy ianao, ny heriny no afaka hiady ho anao. Fa ianao kosa sangina sady zany ve ny olona rehefa mangina amin'ny zavatra rehetrarehetra miseho ka misaina amin'ny fisian'Andriamanitra eo aminazy, ka misaotra amin'ny fisian'Andriamanitra eo aminazy, dia hoy amintsy anao hoe tsy maintsy miseho ny voninahitran'Andriamanitra. Andaontsika anakipy ny masonofitsika dia tsarovy fa ilay Andriamanitra izay tompontsika dia izy no tompony fandresena. Izy ilay mpiady mahery. Ninona zavatra miseho amin'ny fiainanao afaka voadika Andriamanitra voninahitra izany. Andaontsika hay isotra, andaontsika hay ankasitraka, fa ny fisaorana dia midika fa fanindraindrana olona anankiray izany. Amin'ny androany ity tsy manindraindra olontsika, fa manindraindra n'ilay Andriamanitra lehibe izay tompontsika. Iseho aminao ny voninahiny amin'ny androany ity. Raha isotra anazy amin'ny zavatra miseho amin'ny fiainanao ianao, raha isotra anazy amin'ny zavatra misy eo amin'ny fiainana ianao, dia iseho aminao ny voninahitr'Andriamanitra. Misaotra anao izay Jesosy. Misaotra anao izay foana masina. Misaotra anao foana izay mba hiseho ny voninahitra eo amin'ny fiainanay. Misaotra anao, Amen. misaotra anao, misaotra anao, misaotra anao. Asandrato amin'ny fisaoranao fa hiseho ny voninahitran'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Misaotra toa. Misaotra anao, misaotra anao, misaotra anao. Tsy tamboisaina, fifadian-kanina anazanaka malalana. Ny fahasoavana sana ampiusarai roanao sy hoay ka misaotra anao. Misaotra anao amfitiavanao, fa lehibe tokony saritana. Asandrato ny tananao andaontsika hisaotra an Jesosy. Misaotra anao, Misaotra anao izay Jesosy. Misaotra anao, misaotra anao, misaotra anao, Misaotra anao izay Jesosy. misaotra anao, Mankasitraka noho ny amin'ny sora rehetra nataonao. misaotra anao, misaotra anao. Mankasitraka anao izay Jesosy. Raha mahay misaotra an Jesosy ianao amin'ny androany ity, hiseho aminao ny fahalebiazany sy
fitia ianao sy ny sainao ny heloka mpamindra fo ianao Jesosy manina tokoa izay misaotra anao satria ianao ny avian'ny zavatra rehetra ianao no antony zavatra rehetra manantenanao zay hanandratra ny voninahitra aho zay satria izay dia zanaka ao ety ambony tany izay natao hanambara izay natao ny laza fa ianao le Andriamanitra be voninahitra mankasitraka anao zay Jesosy miteranao ny zanaka hoanao ny voninahitra Jesosy hoanao ny tera hoanao ny azy sotra Tompo mankasitraka anao zay
voninahitra eo amin'ny fiainanay. Miaraka aminay foana ianao. Amin'ny voninahitra eo amin'ny misotro eo amin'ny fiainanay. Misaotra anao izay Jesosy. Midera anao izay manome voninahitra anao. Ho aminao ny voninahitra. Misaotra. Amin'ny fiainanay rehetra dia ny voninahitra ao. No misotro eo amin'ny fiainanay. Ary mbola velona izay. Dia anambara ny fahatsarana mba hisehony ny voninahitra ao. Misaotra ho anao ny voninahitra. Mankasitraka anao izay Jesosy. Samiary makantoerana isika rehetra. Anokana fotoana isika rehetra toka eto anao vavaka mandohalika. Ianareo izay manaraka an'izao fotoana izao ihany koa amin'ny alalan'ny Facebook na YouTube dia entaniko ianareo anao vavaka mandohalika miaraka aminay. Fomba fanao ao anatin'ny Baiboly ny manao vavaka mandohalika na reo olon'Andriamanitra fahiny voasoratra ao amin'ny testamenta taloha na reo olon'Andriamanitra taty aoriana voasoratra ao amin'ny testamenta vaovao. Rehefa misy zavatra iriny amin'Andriamanitra na zavatra ilainy mba ho ataon'Andriamanitra fiainany dia ny vahaolana tsara indrindra hitan'izy ireo dia izao mandohalika manao vavaka amin'ny Andriamanitra izy ireo. Ohatra amin'izany zao lay lehilahy atao hoe Ezekia. Io lehilahy io nahazo mesazy izy fa ho faty. Zany hoe lay aretina nahazo azy dia afaty azy. Noho zany dia ho le mesazy hoe afary ny akonanao fa ho faty anao fa tsy velona. Raha vao nandreny zany Ezekia, tsy kivy izy, tsy hoe nampion'ny tena izy ka hoe zay zany no anjarako, satria mbola teo velona izy. Te hiaraka amin'ireo olon'Andriamanitra tahaka azy izy. Dia ina no ataony? Lasa izy nandohalika na nandrify ny rindrina. Dia nitaraina tamin'Andriamanitra teo izy, nitomany mihitsy izy tamin'izany. Mbola tsy vita akory ny amen. Dia naniraka ny Isaia mpaminany Andriamanitra hoe makanesy ianao any amin'ny Ezekia. Ary izao no lazainao amin'ny Ezekia fa eo am-pandolina izy amin'izao fotoana izao. Laza ho aminy hoe efa nohenoko ny fitarainanao, efa hitako ny ranomasinao, noho izany ho vonjeko ianao, ho sitrako amin'ny aretinao ianao, ary ambony izany ampiko 5 taona ny andro iananao eto ambony tany ety. Ary amin'ny alalanao ry Ezekia no amonjeko an'izao firenena misy anao izao. Hitanareo amin'izany revana fa tena manan-danja amin'Andriamanitra mihitsy ny fanokanana fotoana mandohalika mivavaka. Ary na dia taty aoriana indray azy, ohatra tamin'ny andron'ireo apôstôly, losamborona Paoly apôstôly sy ny ekipany, satria nahery vaika be ny fanenjena fivavahana kristianina tamin'izany fotoana izany. Dia nampidirina tao am-pigadrana izy ireo. Dia ho amin'ny Baiboly hoe tamin'ny mamatonalina ny vavaka sy nanao hira fiderana an'Andriamanitra Paoly sy ireo ekipa voasambotra nampidirina tao am-pigadrana. Dia nazava-nisy faly be mihitsy Andriamanitra mahita olona tena hoe
mino azy matoky azy ary voapirofo amin'ny alalan'ny vavaka zay ataony dia hoy ny baiboly hoe nidin'Andriamanitra niaraka tamin'ilay orohorotany nanosokosina ilay tranomaisina lay prison teny eo ihany ny vany famatorana teo amin'ny tongotra Paoly apôstôly sy ny ekipa ary tamin'ny tongony ny va ary teny eo ihany koa lay varavaran'ny tranomaisina varavaran'ilay prison tonga dia tapatapaka lay hidy trano lay fanidina trano dia nisokatra ary zany no antony natokan'iray mpiandry tranomaisina tapakevitra ny amony tena satria tafatsoka zany ory zareo le olona nogadraina mba ambenana ny tena tiako ambara dia zao ray vavaka mandoaly sika androany ianao tsika Andriamanitra ary zay rehetra toka eto amin'ity andro androany ity na inona zavatra hitinao amin'Andriamanitra na inona fitarainana ataonao amin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy nijoroko ho enon'Andriamanitra afakantanao ho valian'Andriamanitra vavakao raha aretina no mampitarainanao ho sitrana ianao raha olana no mampitomany anao ho fijena ho afaka amin'izany ianao ary misy zavatra irinao mba ho ataon'Andriamanitra tsy tanteraka tamin'ny taona lasa efa manitsika telo volana zao tsika amin'ity taona ity tsy mbola voaranao ihany amin'ny anaran'i Jesosy ho tanteraka an'izany atafamaina mafy be halleluia andaontsika anao hira anankiray eo am-pitsanganana vao vita ny hira tonga dia hiaraka andohalika anao vavaka isika inona ny tianao ataon'Andriamanitra aminao inona ny zavatra irinao amin'Andriamanitra inona no hitarainanao aminy amin'ity androandroany ity mivava fa izao sy vavaka mpilivava fotsiny fa aro finoana nino isika zay natokazana andohalika na nandrifindrinina nino Paoly apôstôly sy ny ekipany zay no antony natoka azy ireo ny vavaka sady ny hira fiderana an'Andriamanitra zay rehetra mino toka eto dia hita ny herin'Andriamanitra izy alefa ripitarika fiderana vita zany hira tonga dia andohalika vavaka isika ianareo ny atokantrano ihany koa aoka andohalika vavaka hiaraka aminay ainao zany hira zany avondritra akipimy masonao halleluia misaotra tompo avy any ambony ianao no mitseto anay fiangonana noho ny amin'i Jesosy Kristy zay fa mato anay teo ambony azy fijaliana tondra ny fahotanay tondra ny heliko rehetra amen raha mety aminao atsakany mitsy an-tananao ataovy amin'ny fonao rehetra zany hira iarana manao zany amen fanatianao tompo amin'ny anaranao iaraka andohalika izay iaraka iraisena hitady anao zay hitondrany manahirana anay eo an-tananao eo an-tongotrao ianao na ianao Andriamanitra amen Janao
mandoalika vavaka isika nareo mpidera dia eo ihany koa mivavaka mandoalika isika. Ataovy amin'ny finoana zao vavaka iarahantsika rehetra manao izao. Ataovy amin'ny finoana zao vavaka iarahantsika manao izao. Halleluja. Tena sandrato avo ny feonao. Le tena etaetanao arahana finoana mihitsy no io no porofonao amin'ny Andriamanitra androany. Amin'ny anaran'i Jesosy tahaka ny hain'ol'Andriamanitra ny vavaka nataon'ny Ezekia sy ny namalin'Andriamanitra azy ane no hain'ol'Andriamanitra vavaka ataontsika eto sy amaliny ny vavaka ataontsika. Mirakla ho anao zany, mirakla ho anao zany. Tahaka ny nanaovan'Andriamanitra fakakana teo amin'ny Paoly apôstôly sy ireo ekipany izay nogadraina ka no hafan'Andriamanitra no ataon'Andriamanitra amintsika ihany koa amin'ity androandroany ity. Amin'ny anaran'i Jesosy tokava aminao arak'izay inonao, tokava aminao arak'izay inonao. Sa mivavaka tsika rehetra ho anareo ekipa mpidera, mivavaha amin'ny fonareo manontolo, mivavaha amin'ny fonareo manontolo. Matoky, matoky fa avy any an-danitra Andriamanitra mihaino antsika no Jesosy. Efa mitsinjo an'izao vavaka iarahantsika manao izao ny tompontsika noho ny amin'i Jesosy Kristy zanany izay maty teo ambony hazo fijaliana, izay efa nandatsaka ny rano teo ambony hazo fijaliana ka nalevina ary natsakany tamin'ny maty. Miaraka amintsika eto Jesosy amin'ny anarany no hiainon'Andriamanitra ny vavaka ataonao, amin'ny anaran'i Jesosy no hamalian'Andriamanitra ny vavaka ataonao, amin'ny anaran'i Jesosy no hanefain'Andriamanitra ny fanirianao rehetra
manana tombotsoa manokana isika rehetra tonga eto toy zany anko ianareo zay efa manaraka zao fotoana izao any atokantrano any zay ataon'Andriamanitra amina eto ho ataon'Andriamanitra aminareo raha mino ianareo dia ho tanteraka izany ho anareo ny atokantrano raha mino ianareo dia ho tanteraka izany ho anareo any atokantrano samy mivavaka asandrato ny feo atsakany hatramin'ny tananao mihitsy ho fanehoanao fa mino azy ianao mino an'Andriamanitra ary miandrandra ny hery magaga miandrandra ny hery magaga Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. 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 Misaotra Tompoandriamanitra. Misaotra. Efa niainona ianao ka mamaly vavaka anay. Atao fisaorana. Zay rehetra mino fa niaino azy Andriamanitra. Fisaorana. Atao mipololotra vao anatinao. Ny fisaorana. Atao mipololotra vao anatinao. Afan'Andriamanitra manamarina ny vavaka, ny valim-bavaka zay omenanao androany. Jesu itianao, Jesu itianao, Jesu itianao vawai, Jesu itianao. Sami makatera na kutsherecha Jesu ndeti sahai Jesu ndeti sahai Rayo ny famiraponao dia lehibe, tena lehibe amina rehetra. Rayo misaotra ihany koa ny amin'ny fahasoavanao zay efa ho ataonao aminay amin'ny anaran'i Jesosy. Zay rehetra nandohalika anao ny vavaka teo dia noenonao dia niaino azy ianao, namaly vavaka azy ianao, nanefa faniriana ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Tononiko ho tanteraka amin'ny anay zany. Misaotra raiky malala, misaotra Tompo. Amen. Fisaorantsian'Andriamanitra satria niaino antsika izy dia andao hitehaka. Raha mbola misy mafina zany ataovy ihany. Jesosy, Jesosy, tia anay, momba anay, mandrakizay, sady zany ve. Alleluia. Amen. Ndao isika iroso indray hitondra ny fanatitra ny fanomezana zay fanomantsika ho an'ny Tompo. Ho anareo zay
tokony hitodrina mpafolokarena dia ento hoe tsany mpafolokarena zany a misy boaty ety alohany ity mifanalitra moa dia tataza manokana eny antoerana eny ka andeotsika nao hira anankiray araka amin'reto mpitarika federany reto a dia mandrosantsika tompoko. Alléluia. Alléluia.
raha mbola misy tia-tanana dia leo omenan'i Jesosy zany. Alleluia. Da ho renakipy mason'ny nofosika dia vavaka tompoko an'ny afatra izay ho resisika amin'ny tompondray eto amin'ity toerana ity zany. Samy mivavaka. Saotra raiko satria lehibe ny fitiavanao anay. Saotra noho ny amin'ity ora sy fotoana ity andrenesanay indray ny amin'ny teninao. Ainao an'izay mahazo azy tokoa ny teninao ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra. Mangetaeta ny tenenanao izahay mba hitondra ainao anay zany. Tompo afenao ambany elatrao afenao no misehoa amin'ny alalan'ny teninao. Saotra fa hanasitrana ny marary ianao androany. Saotra fa mahany olana manana olana indray ianao. Ampiseho ny fahasaranao sy ny voninahitrao eto amin'ity toerana ity. Saotra fa nahamasinao. Alleluia, alleluia. Amen. Manonona ny fiadanan'ny tompo ho asika tsirairay avy tonga eto amin'ity toerana ity indray. Fiadanana aneo anao. Ia isaorasika ihany koa Andriamanitra noho ny amin'ny mpanompony. Saotra azy na ny mesehatra tompo ane hita azy mandrakariva. Resy lahatra ny amin'ny fahasaran'Andriamanitra fa hatramin'ny nanomboan'ny fotoana tamin'ity tapany hariva ity dia voatonona teo foana na tamin'ny fiderana na tamin'ny vavaka tamin'ny tenin'Andriamanitra noentiny le ranabavy teo dia voatonona teo foana ny voninahitr'Andriamanitra. Sasany ve? Satria ny afatra nampitondran'ny tompo ahy eto androany dia ny amin'ny hoe engane ianao ka ho tafiana ny voninahitr'Andriamanitra. Aninona hono ianao? Ho tafiana ny voninahitr'Andriamanitra. Exodus 3:30 fahavalo-ambinifolo sy ny fahasivy-ambinifolo dia rehefa avy eo iverenako ny faha-efatra-ambinifolo. Exodus 3:30 ny andininy fahavalo-ambinifolo sy ny fahasivy-ambinifolo dia rehefa avy eo iverenana ny andininy faha-efatra-ambinifolo izany. Sao mivaky ny teny. Ary hoy Mosesy mba hampahitao ny voninahitrao aho. Fa hoy kosa Jehovah, za hampandalo ny fahasarako rehetra eo anatrehanao. Ka hanonona ny anaran'i Jehovah eo anatrehanao fa hiantra izay hiantrako aho ary amindra fo amin'izay amindrako fo. Ny andininy faha-efatra-ambinifolo dia hoy izy ny tavako no andeha dia hanome anao fitsaharanao. Tanteraka aminao ane zany. Amen. Raha lasana bavy tsara ny miara-dalana amin'Andriamanitra. Amen. Ny voninahitr'Andriamanitra dia mampiseho ny fahasarany sy ny fahalebiazany ary ny heriny amin'ny alalan'ny fanehoany azy amin'ny olona manompo azy. Amen. Rehefa niresaka imbedabeny tao anatin'ny hira fiderana teo zao no nyteny hoe Jesosy Kristy no mpanjakany voninahitra. Dia tamin'ny hira farany teo sika nanandratra azy hoe ho an'iza ny voninahitra? Ho an'i Jesosy ny voninahitra. Fanontaniana nipetraka kely tamiko tamin'izaho mipetraka teo dia ny hoe mampihena ny voninahitr'Andriamanitra ve? Raha sy manome voninahitra azy ny olona anankiray. Mampihena? Ary raha sy manome voninahitra azy ianao, hampihena ny voninahiny ve? Ny voninahitr'Andriamanitra dia lehibe tapitrohatra. Sy misy azo oharina aminy. Saingy Andriamanitra mitady olona hanome voninahitra azy mba hanomezany ny retoriny ilay voninahitra dia ilay voninahitra manandratra asika. Amen. Raha manome voninahitra an'Andriamanitra izasy ianao dia mandray ny vokatry ny voninahitra izay nasandratra teo aminy. Alleluia. Raha misy olona manam-boninahitra anankiray lazaina hoe manam-boninahitra dia aseho amin'ny endrika hita maso zany. Ohatra, misy gendarme anankiray na misy polisy anankiray dia apetraka aiza ny endrika. Dia ozy ny olona, ha, manam-boninahitra be izy. Satria hita eny amin'inona? Eny antsoriny
fa manam-boninahitra izy. Inona ny fahefana hoentiny iny raha iny zavatra napetraka eo iny fotsiny no hitanao eny an-dalana ka apetraka ao amin'ny sorokao. Nampisy voninahitra anao ve? Fa ny antony nanomezana azy aniny dia nisy zavatra nandoavany vidiny dia nomena azy iny ka dia misy fahefana nampiarahana amin'iny. Ohatra, misy polisy anankiray eny amin'ny arabe na zandarma anankiray eny amin'ny arabe nomena maro-boninahitra dia nomena anazy ny fibaikona eny zay sy makatò dia miaran'inona, miarany sazy satria misy fahefana nomena azy. Ny voninahitr'Andriamanitra lehibe lavitra noho ny fahefana ety ambany masoandro. Io voninahitr'Andriamanitra io no asarony atsika. Ka rehefa saromany voninahitr'Andriamanitra izasy anao dia misy fahefana eny aminao. Amen. Sy hitan'ny mason'ny nofo hoe iny fa misy zavatra nasarony, fa amin'ny asa ataotsika dia ho asehon'Andriamanitra fa olona ny salorana ny voninahiny isika. Mosesy manokana dia nahafantatra, zay no natonga azy nangataka. Ino amin'ny fangatahany teo? Mba hampahitao ny voninahitra ao aho. Zany hoe mba omeo an'ilay voninahitra, ahoana reny mba hanalorana ny voninahitra ao. Inona moa ny antony nangatahany azy? Mosesy rehefa nirahana hanao iraka goavana, hanafaka ny olona eo ampelantanany Egyptianina, hanafaka ny zanak'Israely teo ampelantanany Egyptianina, hanafaka azy eo ambany vahoany fahavalo, dia sy hoe tonga dia hita hoe olona spesial hafahafa be avy ihany, fa mitovy amin'ny olona rehetra ihany. Mety misy zokiny aza ny olona tao amin'le zanak'Israely tao Egypta, mety misy olona matanjaka noho izy tao, mety misy manana toteny noho izy, nefa izy no nitendren'Andriamanitra hanafaka ny olona. Inona ny nangatahany? Aleo mba ahitany voninahitra ao. Zany hoe ilay fahefan'Andriamanitra, ilay fahalehibiazan'Andriamanitra, ilay fahasaran'Andriamanitra tiany iseho eo aminy mba hahafahany mandeha manatanteraka ny iraka nanirahan'Andriamanitra azy. Androany ho salorana ny voninahitr'Andriamanitra ny isika. Rehefa salorana ny voninahitr'Andriamanitra ianao dia angina ny fahavalonao. Na ny adinao aza dia sy afaka niesika eo anoloanao rengy. Ny aretina misy eo aminao itsoky rengy, satria olona salorana ny voninahitr'Andriamanitra. Fa rehefa misy miteka dia ndao mba hiteka ho an'Andriamanitra. Haleluya. Andriamanitra be voninahitra, ny Andriamanitra ivavahantsika. Rehefa nanontany olona tamin'ny marainany amin'ny hoe inona moa any mety, hidiram-baraka moa zany no mety sa hafa-baraka? Elana baraka sa hidirany ny tsara? Zany zao dia efa misy adevitra indray hifamaly ny olona ary tompo. Sasany miteny hoe elany ny tsara, sasany miteny hoe hidirany ny tsara. Inona ny tsara? Angama amenatra zany, ny hidirany ny tsara ozy rahalahy. Za koa dia miaraka aminy. Inona le baraka? Sy fiteny malagasy tompoko ny baraka, fa teny nampiasain'ny malagasy satria le olona tonga teto nitondra n'io teny io dia niresiny olona amin'ny atendrony fotsiny samy nanana ny fandresany azy. Dia ny sasany mandraka ny roany dia mbola mitomany any. Za engany mba sy hidiram-baraka amin'ity marina. Le baraka voninahitra, ary voninahitra faratampony. Dia sarotiny ny olona raha vao afa baraka. Tena afa voninahitra mihitsy enatra mihitsy tena miloloha enatra raha vao afa baraka. Fa nisy namadika oraky sy hidiram-baraka amin'ity eky, navadiny le izy dia nikorotany. Aleo mibaraka hiditra ka, aleo ny zanak'Andriamanitra iloloha voninahitra, satria le Andriamanitra tompoiny Andriamanitra voninahitra.
tanatin'ira fiderana teo jalo ny saotra n'Andriamanitra be vao nanomboka amin'ny fiderana satria saika nilaza avokoa hoe mpanjaka ny voninahitra rangany Andriamanitsika. Andriamanitra be voninahitra ny tompo itsika, ka raha izy tompo isika aza tompo ny voninahitra, le voninahitra fahefana, voninahitra hery, voninahitra fahasarana, mampiseho ny fahalebiazany. Andriamanitra nefa sy hita maso raha amin'ny maha olombelona, fa hoana no ahafahany miseho amin'ny maha Andriamanitra azy. Ny voninahiny ampanarahan'ny olona manompo azy dia miseho amin'ny maha Andriamanitra azy. Eto izay olona anehoana ny voninahiny zay. Halleluja. Dia hoy Mosesy, anehoany voninahitra aho dia Andriamanitra nanaiky. Fa rehefa nanaiky Andriamanitra dia hoy ny 7:70. Nanaiky Andriamanitra rehefa nangataka Mosesy hoe anehoany voninahitra aho. Fa hoy Jehovah, za mpandalo. Inona nangataha Mosesy? Fa inona ny navalin'Andriamanitra azy? Tanteraka aminao ane zany. Nanaiky Andriamanitra dia izao nanambarany azy, eny ry Mosesy raha ny voninahitra no tianao iseho aminao dia omeko anao zany, ho ampandaloviko aminao ny fahasarako. Halleluja. Fa inona kay le fahasaran'Andriamanitra manaiky azy rangahy io zavatra rehetra io. Halleluja. Manaiky an'Andriamanitra io zavatra rehetra io. Rehefa izy no miteny sisy afaka mandaha. Sorom-pavolombelona foy afa tsara ny anehoan'Andriamanitra ny fahasarany. Indray andro dia nisy olona nangata-bavaka taminay, olona mipetraka tany ambohy baotangy. Dia andro harivariva io, pastera mila vavaka sady dodina be, fa misy inona raha namana. Sy zany pastera fa tena misy zavatra mbola sy fahita hatramin'izayna olona. Inona raha namana mbola sy fahita, satria ny tegna indraindray mba mivavaka hoe ahitany tsy fahita. Fa ny anazy ty fahita amin'ny zavatra tsy izy. Andeha hiasa pastera dia vao nanomboka naka ny kitapo koa dia misy bibilava ao anaty kitapo. Nasipiko ny kitapoko pastera dia nadakako tery amin'ny varavarana. Dia izay amin'io tora-kovitra izay ray trano sy fantatra hoe inona ny antony nidirana io tao anaty kitapo miantona teo amin'ny trano. Dia nidakana tery amin'ny varavarana dia efa mba tafavoaka izy dia mbola niazakazaka ndray izy niditra tao anaty kitapo. Dia io ambaravarana io le kitapo mba tongava ty zao dia zao. Raha lavidavitra ihany fa nalavitra sika. Tena inona reny ataonao fa nalavitra sika, ny andro koa efa rifa. Mo pastera mba miangavy pastera. Zay ato tsy afaka mivoaka mivaravarana. Io ambaravarana io le kitapo pastera. Ao le bibilava. Trany mahaliana mpanompon'Andriamanitra manontany rehefa mahita zavatra hafahafa. Fa inona nisy taminareo hoe nahatonga an'io zavatra io niditra ao? Izy kosa na tsy nenatra nanazava. Sy zany pastera fa tena avy amiko. Avy amiko. Zana nadala zanak'olona. Dia rehefa nadalaiko, nandainga taminy hafa sy manambady. Nanaiky niaraka tamiko izy. Taty afara nefa pastera sy maintsy nisorona azy marina hoe manambady aho. Tsy nanaiky io olona io dia nikafarainy aho hoe ahita ianao. Dia fa azokazokona fa izy pastera naniraka an'io. Matoa ny olona anankiray mahabaiko biby, misy herany aminy. Odio. Matoa ny olona anankiray mahabaiko zavatra ohatr'izany, misy herany aminy. Bibilava manadala iny. Ndana miditra any anaty kitapony. Ataovy tena mivadika ny kibon'io. Korotana. Ataovy mikorotana ny atidohan'io amin'ilay fisinao ao. Ao anaty kitapo entiny miditra. Dia ozy zako, resaka hery ty tatary ty zany.
tongava moe inona moa zay raha hoany fa le Andriamanitra ivavahana ny tokony aninona anio hampiseho ny voninahiny satria ny voninahitr'Andriamanitra dia herin'Andriamanitra omena ny olona mino dia afaka miady amin'ny herin'ny fahavalo le olona visivisy any moa zay ohatra amindao tsika hivory vetivety fa tena ady ty resahan'ny olona ty fa ino andao fotsiny ndao hianson'Andriamanitra dia natao me libre ny telefony vavaka sika manaiky venareo ao fa hivavaka zay ato taovy me libre nenareo ny anay koa me libre ieny raikitry tompo any eo iny voninahitra ao zay inona moa tompona fomba hoentina hino ny olona fa mino anao zay raha sy ampiasainao zay ka rehefa mba miteny zay dia manaiky ianao dia miasa dia resy lahatra io olona io fa velona ianao le Andriamanitra ivavahanay dia nino fa niakatra mivavaka fa voananony zay amin'ny anaran'i Jesosy miala tao fanahy voahiraka ny voninahitr'Andriamanitra dia hery mahagaga omena ny olona mino azy mba hisehoan'Andriamanitra fa misy izy raha iseny aminao zany voninahitra zany satria raha manome voninahitra an'Andriamanitra ianao dia aninona anao koa izy omeny voninahitra koa ianao halleloja rehefa lasa dia ozy le raha lasaka hatramin'le telefona taky allo ozy izay izy mivoraka Andriamanitra vavaka ny nandrasan'le bibilava za tafatehaka misy halleloja fa hoana koa zany efa mba hitako ihany ny olona nandefa inona le marotanana be trambo fa mba kelikely iny na dia miditra any ambany ondana azy fa mba kelikely iny fa ny bibilava ngery olona tokony ho hita iny fa nasehon'Andriamanitra fa izy dia Andriamanitra ary rehefa mpinoana ny esona ny anarany sisy hery mahatohatra zany raha manao démonstration ny rasy Andriamanitra koa mahay mampiasa anao ka raha mamporohoro anao ny fahavalonao meo voninahitra Andriamanitra fa rehefa mitobaka amin'ny voninahiny dia ho any aminao zany halleloja izy ny resy lahatra fa eto Andriamanitra halleloja rehefa eto Andriamanitra avelany any an-danitra ve mivoninahiny miaraka aminy voninahiny ary raha miaraka aminy eniky ny voninahitsika hoy izy hampandaloviko aminao ny fahasarako hiantra anao inona ny dikan'le miantra hitahinao mitsehoatsehoana izy zany sy mila tambiny aminao izy fa ny fonao vonika nompo azy dia ampy azy zay araka ny nambarako teo inona moa ireo antondao izy rantony visoviso atsika anehoan'Andriamanitra ny voninahiny amintsika ny voalohany aneho ny maha-Andriamanitra azy araka ny nambarako teo Isaia toko 2:7 Isaia toko 2:7 izao ny Jehova izany no anarako ka ny voninahitro maninona ny voninahitro sy omeko ny hafa na ny fideranay ho misarin-javatra voasikotra izy le miteny hoe zany Jehova eto zay mivaliny dia afa-panadinana izy Andriamanitra miteny hoe zary olona ny Jehova fa izao ahoana reny andresen'ny lahatra ny olona anambarana fa izy tokoa no Andriamanitra ozy izahako tamin'ny maraina raha izaho hitanareo ty tonga dia androany amin'ny teny izaho amin'ny filoham-pirenena dia manaiky venareo nga filoham-pirenena sy manao kostary za koa manao raha miteny gasy filoha za koa miteny zao ka miteny aminareo izaho amin'ny filoha manaiky venareo fa sy maintsy misy inona aloha vao filoha
ny ataoko tsara sy tany andapakory izy eto miteny izy no Jehova nefa sika tonga dia manino mba entin'Andriamanitra hampanaiky antsika dia sy maintsy atao inona ny voninahitra omeny asehony amintsika dia amin'ny alalan'ny fahitaonao ny voninahitra dia resy lahatra ianao izy rangano Andriamanitra halleloia za rehefa nivavaka ho an'ilay olona zay mianakavy tao na izay koa range mba somary nisy ovitra kely ihany Andriamanitra misy olona dia tena mahavita zavatra ka fa rehefa nataon'Andriamanitra naseho ny voninahiny dia niaiky indray zay hoe sisy hery amboniny herin'Andriamanitra indray ka dia nanomboka natafateny ny vavanay izy rangano Andriamanitra zaho ny Jehova ozy Jehova ozy no anarako raha mino ianao dia ho hitanao ny voninahiny halleloia izy ihany ny nanambara ny voninahitra tsomeko ny afo inona ny tiany ambara ilay fahasoavanao aminy amin'ny olona mino azy no omeny azy ilay hery ao aminy ny olona mino azy no ampiasa azy ilay fahasaranao aminy ny olona mino azy no omeny azy eto zany olona zany amen halleluia inona ihany koa ny antony anehoany ny voninahiny mba ho pirofo sy azo lavina fa lehibe Andriamanitra mba ho inona hoe ho pirofo sy azo lavina Andriamanitra zany mampiseho ny voninahiny io mba ho pirofo fa tena lehibe izy Isaia 7:9-20 ko ampitovinareo amin'iza moa aho hitahako aminy hoy ny Ray Masina hampitovinareo amin'iza moa aho hitahako aminy tao zay rehefa sika indray ny Isaia 7:9-5 tovy amin'io ihany ny vakiny Isaia 7:9-5 hampitovinareo amin'iza moa aho sy amin'iza no hanoharanareo ary iza no ataonareo tahaka mba hitahany amiko Andriamanitra miteny ohatrany hoe amin'ny endrika fanontaniana iza ny olona hampitoviana amiko izy za nandinika an'io dia lasa lavitra kely ny saiko tamin'ny maly hariva hoe Andriamanitra mametra-panontaniana amiko ve anao zany hoe hampitoviako amin'iza satria te andresy lahatra izy hoe amin'ny alalan'ny voninahiny dia tokony ho sapan'ny olona fa sisy mitovy aminy dia nisy documentaire n'izay reko ny ray andro ry zareo japonais nikaroka ry zareo tao amin'le renivohitra zareo Tokyo dia tao amin'io renivohitra zareo io nisy dokotera manam-pahaizana be anankiray dia tamin'io fotoana io izy mitantaran'ilay documentaireny nanana olana ny tokantrano maro inona ny olanany misy ady ara-panambadiana dia ny olona nefa sarotra nahazaza dia ny vehivavy zany zay te hiteraka dia miaritra ihany amin'ilay tokantrano mba azahoana iretana aloha ny daroka iretana ny vono fa rehefa manomboka bevoka azafady amin'izay fa azoko le nitadiaviko dia io mpisabo io le mpikaroka io niezaka nitady vahaolana mba mahana olana dia inona ny hitany ampidirina ao anatin'ny kibon'ilay vehivavy fotsiny dia tsirinaina dia lasa bevoka izy dia sy mila manambady akory izy fa bevoka dia nilahatra amin'ny vehivavy andao dia bevoka dia rehefa bevoka dia misy manontany iza ny ray ny zanakao tsisy tao amin'ny dokotera zay fa nanomboka nyrere io dokotera io mpikaroka io Andriamanitra mahay mamoron'olona ozy sakozy izy efa akaikin'Andriamanitra aho izy nihitatra ny lohany dia mbola inona ndray efa
nanomboka misy vehivavy malaina ny hitondra voaka, malaina ny hiteraka, dia namorona robot anankiray indray izy, dia ny robot ny fironiny fitaratra ny kepony, dia taondray dia le olona ataony mandoa vola be alefasy ny vola, fa tonga dia io le zaza zay reo hatramin'ny fitompony azonareo zay reno. Dia niditra tamin'izany indray ny olona, nanomboka ny rehare ty lehilahy ty, dia tena inona moa zany ny tsy ho haiko. Raha mahay nahay namorona olona ozy Andriamanitra sy zavy zany ozy mahay koa. Fa tanatin'ny fotoana sy napoiziny, tratra ny aretina sy nahita fanafana io rangahy. Rehefa narary izy, nataony daholo ny fahaizany rehetra. Sy nasitra anazy. Nanomboka vakivavy izy, ino ty mahazo ahy? Aiza koa misy aretina sy ahita fanafany amin'ny fikarohana ozy, ny lohany ihany no manotokotoka azy eo. Nisy mpitoroteny anankiray niteny taminy, fantatra moa ifenao io nisy nanamboatra. Ny nahary anao ihany no afaka manasitrana anao. Efa nanao an'izay farany hainao ianao, fa sy natafavoaka, ny nahary anao ihany no afaka manasitrana anao. Teo izy nyresy lahatra, na dia hanakatra faran'izay takatra aza ny olona anankiray amin'ny fahatakarana sy ny fahalalana amin'ny maha-olombelona, dia sy hatratra ny ohatra ny fahalebiazan'Andriamanitra. Alleluia. Dia resy lahatra ihany koa, eto ny tenin'Andriamanitra dia manontany, iza reny mba noaranareo ahy ampitovinareo amin'iza, zay takatry ny sainareo ve ny ampitoviana ahy? Maninona aminy aho ozy? Mba hitahako aminy, sisy tahaka an'Andriamanitra. Izy ny mahay ny zavatra rehetra, sy misy olana sy mivazany entina eo aminy, sy misy ady sy ho resy zany entina eo aminy. Raha mbola izy no Andriamanitra aza matahotra. Amen. Lehibe ny Andriamanitsika. Sy misy azo ampitahina amin'Andriamanitra zany. Alleluia. Alleluia. Inona ihany koa moa ny antony? Exodus 7:20. Ankehitriny dia fantatro fa lehibe Jehova mihoatra noho ny Andriamanitra rehetra, dia tamin'izay zavatra ny hoetiny Egyptianina ny reherea tamin'ny rengy. Misy olona mizoro vavolombelona ny amin'ny fahalebiazan'ny voninahitra Andriamanitra. Ny anehoan'Andriamanitra ny voninahiny dia mba ahafahasika mizoro vavolombelona fa lehibe izy. Amen. Aneo ny voninahiny amin'ny aretina misy amin'ny fiainanao io ane izy. Aneo ny voninahiny amin'ny hoady lalovanao io ane Andriamanitra. Satria ny antony anehoany azy dia mba ahafahany olona mizoro vavolombelona. Eto sao misy mizoro vavolombelona lehibe Jehova noho ninona ozy? Noho ny Andriamanitra rehetra lazainy olona fa Andriamanitra. Tsisy Andriamanitra noho izy. Za manokana aloha dia resy lahatra ny amin'izany amin'ny fiasan'Andriamanitra ka. Zaho nisy fotoana saiko nefa niteneniko taminareo izy ty, nisy fotoana nitsongoko ny felatanako. Fona fa ohatry ny hafahafa. Satria ndray andro nisy ramatoa anankiray nanantony, voan'izany atao hoe gros cœur. Za sy mpisabo sady tsy mahay momba ny fitsaboana, fa izy mitantara no nafantarako hoe aive ohatr'izany le gros cœur. Efa mivoto ny tongony. Ary ndraindray midina ihany dia nendray tonga dia mivoto be. Ny ao anatiny ao misy rano, dia asorina ny rano, dia mbola manina ihany. Dia tamin'izay ramatoa izay ny resiko ny any tsy nena anao karazana fimezana, ny mahagaga amin'izy ity ny ranabava eny amin'ny tanàna misy anay mizaly rano e. Ka nenao indray ity misy rano. Izy pasterako, satria za sy dia mahay loatra hoe ahoana ary zany gros cœur, fa izy aloha dia nasehona io ny tongotro. Mivoto ato zao foana ny tongotro. Dia rano ny ozy. Dia rano avy aiza ranabavy ianao nga mahery misotro rano. Za raha-pitandremin'ny dokotera misy, fa dia rano avy aiza loatra e. Gros cœur. Dia sy dia nanana fotoana be fampiresahana fa zay any kely zay dia ho zaka hivavaka ho anao e.
fa ivavaka hoanao fa hainy tompo ny zavatra rehetra tompo ianao ny nampianatra mametra famantarana manaraka amin'ino dia aninona ozy tia hametra tanana amin'ny marary sitrany regny ty tompo ny tanako finoana no ametrahako tanana amin'ny gros cœur hono mahazo azy fa dia anao mahafantatra amin'ny fanafodiny amin'ny anaran'i Jesosy sitrany ty vehivavy ty sy maintsy misaraka fa samy mody alohan'ny isarana dia ozy zako sitrany ianao dia ozy zay ve ozy satria izy nieritreritra hoe mbola tokony fampitolona ela be mbola tokony hompiserina ny ino ty le tongotra mibosiny rano mba hivoaka ny rano zanga mahenjany ny aiko mametra tanana amin'ny marary dia maninona izy sitrany dia nataoko zany dia zay hoa fa sitrany ianao hoe dia mbola nidongy any aiza koa hoe zay ve zairana bavy sitrany ianao sotra tompoko nianahana teo ohatrany tsy hitako hoe ahoana ndana ranabavy mody sitrany ianao izy liasa kelikely ny zanany ny azakazaka ay ny zanany mpaniry ho pastera ao amin'le fiangonany dia ozy le zanany za pastera mba hivavao fa za io maniry mba ho lasa mpanompon'Andriamanitra efa niteny tamin'ny pastera tatyany efa dia ozy zako amin'ny anaran'Jesosy tanteraka aminao zany pastera ny numéronao ho resiko ohatra tsy efa vita avy vavaka sika resiko any numéro oke saminody za sy nieritreritra an'le gros cœur fa vita ny missionko aninona ny missionko ametra tanana marary dia anazy sy ny tompo sisaka rehefa nody zay tonga tao an-trano any Alahady arivo tsisy resaka alasineny tsisy resaka talata tsisy resaka asabosy maraina ny anso le rahalahy le maniry paster aleo za ihany fa hoana rahalahy izy ry vavolombelona tsy ry vavolombelona amin'inona rahalahy angamo ianao nisy zavatra nangatahany io raha namana io amaniry ho lasa mpanompon'Andriamanitra inona zany ny izy rona vavolombelona mamako pastera le gros cœur ina le voangy gros cœur fa hoana hoa izy niala teo igny pastera tonga tao an-tragno dia navorony zay zanany dia izao ny zavatra nyteneniny vitany amin'ireo fanafody reo tsy mila ny ratsony ariko reo nefa fanafody izy hovidina lafo be dia le rahalahiko izy izy io rahalahy koa miasa amin'ny jaune dia iozy mipividy fanafodiny dia nefa ozy efa menimeniny io isaky mividy fanafody nansona teo dia io izy nyteny arioriony mama eo io zala ny vola mividy mamy ty ohatra ny taitaitra avy any am-piangonana any dia hoe ariko karamako lany tamin'io tsy ariny mama fa ho an'ny mamy io fa i mama nyziriziry tamin'ny heviny efa nandrefeo fa sitrana ony atao kinony ny reto le zanany mbola miadevitra izy sady namotoka nyle azo mipitehana everiny zanany fa lasa dala ty mamy ty ve lase inony ty atao mamy tsy mila nyreo aho sady natsipony tranony zareo akaiky ansana lasa tagny fanafody fa ampizery fosiny raha misy mahazony mama na lamba raha za sy vidy satria fa afatesana amin'ny andry amin'ny mama olona efa marary fanafodiny ray ny narina za sy mividy tsony aleo mama ho faty zany fa efa vono mama dia ozy izy raha sy mamozy azy eofa aleo aho faty inona ny filazany zany ka inona hoe teneny kely ny akaikinao anona ny filazany zany hoe teneny izy halleloja dia nanomboka teo pastera ozy le zanany dia izao ny zava-misy ny andro zay satria raha vao sy mihinana fanafodiny ray andro tonga dia sombokodasy nandrasana ny alasinainy ho faty zany mama satria sy maintsy mizihatra io tonga ny talata hoajay fa hoana ary izy ty to sy mety mizihatra mama hony talata efa manomboka alarobia maraina ozy mamany izy aminareo vonona iaraka amiko any amin'ny hôpitaly taitra ny raitrany fa hoany mila hitako fefa sitrana zao
dia inona zany ny andehananary mamaka ianao le sy mivotsony mila mahafantatsika fa sitrana zao nandeha tany amin'ny hôpitaly dia gaga mpisabo satria raha ny zavatra hita zany ny any a saiko moa zany efa misy rano taminay tana azy tamin'ny voalohany sy nisy rano tsony fa nihita ny mpisabo tao dia hoe mbola misy parti mangana ao anatinao fa ny rano efa sy nisy fanontaniana mipetraka iza ny nandritra ny rano tao iza hoe ilay Jesosy nandritra ny rano tao ane le olona eto hoe aiza hoe izy ka raha eto izy sy akasikanao ve rehefa niteny an'izany io raha lahy io dia ozy izy ako fona tompoko fotrany indraindray ohatry ny kidaladala saotra tompo indraindray a rehefa mivavaka ho an'ny olona sy mety afaka regny ane dia malahelo hoe Jesosy tsy heninao ve a na iny olona iny aza dia mety efa hiteny hoe sa koa ivavahan'igny foana fa dia ohatry ny maninona ny any anaty masiary malahelo anaty fa sy te hiteny fotsiny hoe sy mety sitrany ianao fa raha vao naheno a dia nizereko ny tanako ataovy serie dia nisongoko kely mbola izy ihany tika Andriamanitra lehibe ny Andriamantsika sisy dikany aminy ty tanako ty nefa dia nikasiany dia napetrany teo amin'ny lohan'olona anehoany fa misy izy dia sitrana le olona afaka ny asa eo amin'ny fiainanao Andriamanitra afaka ny anova ny tantaram-piainanao Andriamanitra resinao rangahy io adinao io a resinao iolana io ny voninahitra Andriamanitra fosiny angatao halleluja ozy izako hoe tombo fongoda be navirinao amin'ny laonina ny tazana ny tao an-trano koa nge zany efa samy miandry hoe raha vao sy mihinana eo a dia mivoto raha vao mihinana dia midina kely indray mandra-pao vina sanatria ve dia nahary olona izaly mandrakizay Andriamanitra ataoko misy ianina dia ataoko mivoto ny tongony indraindray dia ataoko miaina indray ny tongony indraindray dia ataoko mivoto ny ray angalana ny karamany zanany dia ataoko miaina indray rehefa azo ny karamany zany ve le Andriamanitra tompo isika hita ianao ane Andriamanitra raha marary ianao mangata amin'Andriamanitra apahitao mivoninahitra ao atompo raha manana olana ianao mangata amin'Andriamanitra apahitao mivoninahitra ao atompo fa hiavaka amin'ny fiainanao amen satria natao izory vavolombelona ianao io mba ho fandresen-dahatra ho an'ny hafa fa velona le Andriamanitra ivavasika tamin'ny alina ihany no nisaina an'izao ndraindray misy tokoa zany ho an'ny olana ampandalovina eo amintsika eo mba ninona hinony olona fa velona ny Andriamantsika amen ao anatin'ny fandalovana azy marary ka iza ny faly hiatrikolana iza ny faly hiatrikady saingy tadidinareo ve le sisy next tsy isy next zany io ho an'le somahelile next ho amin'ny lectera regny ny ahitana azy zao moa sy mampiasa lectera tsony amin'ny lectera za taloha tia mijery film rehefa mba sy mianatra dia mijery film dia film mbola sy hita ihany ny mahaliana nefa za tia an'le film le gidragidra ozy ny tanora raha vao mijery film ka maka latabatra mimpizoe azy dia miaraka amin'ny kafe kely na dite kely dia manao ohatry zao resa be efa manomboka kivy mijery azy inona ndray ty resa be ty ohatra ny andan'ny lerako za miandry an'le inony ty kizy ty naka latabatra vetivety ny tanako any amin'ny télécommande aninona io next avanceo lecteur koa manaiky tonga dia
mety an'izany ve fiainantsika mety an'izany ve sasany ao efa te angataka tompo mba avanseho fa miady mafy mimpanomponao anazavazavatra mba hatonga anao raha neken'Andriamanitra ny fangatahana hoe avanseho misy amitsika ireo efa nody sangany ny tanany azonao izy zany misy visivisy mahazo azavaiko ary raha miteny Andriamanitra hoe ianona 70 taona no androm-pahavelomana isaky ny mandalo ady izy avanseho vao misy ady kely avanse dia tambaro am'izay ny taona an'le avanse raha misy dia misy 2 taona sisa dia ody izy satria tapitra ninona teneno rangano tena anao aza vonina hiatrikady resiko io adiko io fifaliana ho anano fandreseko amin'io halleloja milamina fotsiny ianao mandeha amin'ilay ady aza mangataka kory hoe avanseho fa raha navansenao laninao 10 taona firisisa ianao amin'io efa 80 taona na 50 taona laniny avanseho 10 firisisa asa ianao raha manam-paniriana to azy mba teo hoany koa fa raha ny faniriany dia androany fa leo sika mbola eto ihany aloha sasangany ny tanany efa maika be mihitsy tsisy maika atreo rangany adinao angatao fotsiny voninahitr'Andriamanitra iara-dalana aminao fa ao anatin'ny voninahitr'Andriamanitra ny fandresesika ao anatin'ny voninahitr'Andriamanitra ny fitrakatsika ao anatin'ny voninahitr'Andriamanitra ny fifalitsika halleloja ampandresy asika Andriamanitra amen Joba toko 7:20 Joba toko 7:20 kanefa raha izao dia fantako fa velona mpanavitra ka isangana naparany eo amboniny vovoka izy fantanony fa maninona mpanavitra azy fa naninona ty lehilahy ty ny samy teny hoe velona mpanavitra azy nahita ny voninahitr'Andriamanitra raha mandinika ny tantaran'io lehilahy io ka ampidiriko anaty filma ohatrin'le teo ianao izy efa tia orina ny mampisiriritry hoe sambatra rangay izy fa raha le niainany teo aloha io lehilahy io ane mba olombelona ohatra sika ihany rehefa nanomboka tonga amin'ny plaza vaovao maty daholo ny biby fiomponao fa inona ny nafaty azy re olona inona mbola nisy ambony ray ve mba ho karakaraiko tovy amin'ny olona rehetra maty koa ny zanako fa inona ny nafaty azy dia izako sony ny zanako ohatry ny olona rehetra rehefa nanomboka niatra amin'ny ainy ny vai dia sy hitady mpisabo izy efa maty ny biby efa maty ny zanany nefa izy ty lasa feno inona ndray ohatry ny olona rehetra ihany izy ka mety mba naniry ihany ny saina hoe aiza ny dokotera mahay isabo an'ity fa sao dia anaraka koa aty efa tonga teo ny feo inona hoe ny tonga teo ny feo tonga dia hoe raha izaho ianao miala amin'io Andriamanitra io tsy mety io fiainanao io fa raha izaho anao niala rehefa manomboka tonga aminao raha izaho anao miala akaiky izay mivalim-bavaka ao halleloja sika sy miala zany satria efa fantasika fa ao ambadik'io halleloja satria izay maharitra hatramin'ny farany ihany ianao ane zany halleloja fa rehefa sy niala izy hoy mivadiny dada nahy mangolangolany olona rehefa mpialanao am'le izy dada
vonjeo ny aisika ozy ny namana miala fa hoana ozy ty lehilahy ty ny terme ny tondranny azy ny boridana ny voako tao amin'ny kibondreniko ny boridana koa ny tirako tiany ambara tsy rahako na iverina fa za sy ala vo hitan'Andriamanitra ny vorony tao an-danitra ny anjely ozy Andriamanitra avy daholo sy ala mihitsy noho izany oento Fotoam-bavaka asehoy voninahitro ambara ho azy fa za Andriamanitra tsy manary azy zany ny alaheliny koa ny mba alaheliko ny mahazo azy mamparirary omeo azy zay ilainy fa hoana fiafarany lehilahy io tsara noho ny dia hoy ny tenina loko ny vavany kanefa raha izao dia fantatro manina hono mpanavitra azy fa sy le mpanavitra azy io ihany ve ho io tompo isikio ho velona rangao amin'ny fiainanao tafavoaka rangah io akaikinao io tafavoaka rangah io alohanao io tafavoaka koa io aorinanao io amen lolo mba metra-panontaniana kely mba fifaliana ho anao ve raha tafavoaka io akaikinao io tena menina be marina nefa raha ho tafavoaka ihany izy aleo koa anao miara tafavoaka aminy satria sao dia iova mako ny hevitra raha izy ny tafavoaka voalohany aza miasara velatry fa leo ho marina voalazan'ny baiboly tamin'ilay vehivavy ny tsidra olona besaka ozy naninona nanodidina an' Jesosy fa aninona ireo ireo olona reo samy mitady ho tafavoaka fa lay vehivavy efa reraka mbola naninona ihany nino fa ny angavo be ao moranada efa 12 taona no za raha mahakasika fotsiny ahoana reny tamin'io le olona mino sy mino manaradreny rano fotsiny regny andeha anao zay efa elaela ny nanaraka azy fa ndana fa zay koa efa elaela ndana fa hoana ny réaction regny rehefa sitrana raha vehivavy ka miangatra ve Andriamanitra zay efa ela izy androany ray ty naninona tsy miangatra Andriamanitra fa mijery inona izy besaka ny olona ahita ny tanan'Andriamanitra eto androany amen fa izao andao hitady azy amen andao tena hanompo azy andao tena ho resy lahatra amin'ny fahalebiazany andao tena ho resy lahatra amin'ny fahasarany fa hain'Andriamanitra ataony zavatra rehetra amen halleluja fifaliana ho ansika ny fahombiazan'ny hafa mahatonga somary nanemina merimberina kely an'izay mba hatonga anao tena izoro sara amin'ny fanomponao an'Andriamanitra zany raha iandro atetoteto fa sy taiza tamin'izany saiko firitoana lasa izy zay avy nitory-tena ohatr'izao dia zany dia hivoaka iny ny sakanan'ilay vehivavy anankiray tasy dia rehefa ny sakanany dia zao ny zavatra nyresahany pastera ametra ho tanana ny lohako fa maninona ianao ranabavy zay io pastera nanana 405 ozy dia namidinay ozy io 405 io dia nieritreritra zay pastera ozy hoe ny volan'le 405 mba ho ampinay dia hividiananay sarasara kokoa rehefa nipetraka tao anefa ozy dia nandalo sy fisiny zay dia lany sikotra amin'ny vola pastera ametra ho tanana mba ho hitany anolonany io mba hahazo tomobile ndray zay fa ny zanakay pastera mbola sy au courant hoe namidinay mivady le fiara tasy pastera fa mivadiko azy fa osoko koa izy pastera dia amin'izay tena mino anao io zavatra ny tatarain'io zavatra mahazo ato amin'io fotoana io
405 ny fiarako dia namidiko mora satria tratran'le corona iny dia nazanona fotsiny teo dia simba dia nalefa mora dia neritreritra aho fa ny volan'io ampiko dia vidanako fiara hafa saingy tao anatin'ny corona samy naninona daholo ny olona misy an'le rasta kely otriny mihina lano ny vola mbola ao anatin'ny vavaka Jesosy raha sendramanontany re zanakireo aiza ry dada ny tomobile inona anao valiko azy penarabaky teny hatramin'ny tomobile ny tenen'ny lerana bavy izy lasiny ny siklivo so dia olona mahafantatra amin'ny fiainako iny ry tompo iny le vadiny avy any somary nalezolezo zay tonga teo za mijery azy mbola hafa ny anatin'ny lohako hoe nisy ny tantara amin'ny fiainako eny pasteur le nitantara iny teo pasteur zay ny problème anay sy ny tantara kory ny lerangafa zay ny problème anay fa dia mametra ho tanana tompoko zay Jesus raha mametra tanana amireto sy mitovy amin'le oto zao veny ataoko problème ko nay tantara iny hoe ary za mbola sy nitantara tamin'ny olona zay mivady any mifampizery lava otsinona sisa mangalandray otsinona sisa efa manomboka tehiteny izy hoe ty tonga tompo inona ny vavaka ho ataoko an'izy mivady raha mametra tanana aminy dia ohatrany miteny hoe tompo za konoko fa hoy Andriamanitra za Andriamanitra sy miangatry atao fosiny zay andrahako anao dia ho hitanao ny toyiny amen dia ohatrany hoe nisy 75% zany ny vavaka ho azy fa ny 25% manondro hoe za koa vao nametraka dia mitomany le ramato za koa dia hitomany satria za koa ne izy Jesosy io valio vavaka reto olona reto manaova fahagagana tompo zay ry izy mivady tainy Jesosy nare izy koa dia nazoto be misy ny tenitainy vita vavaka izy ko ary za mba hoana ry tompo nandery zareo mbola fampizery tonga lavitra ery mbola fampitazany sika samy 405 ty androany fa 2 herinandro fakahita tetondray zay 2 herinandro mbola lavitra dia efa hitako misy banga zay le rana bavy fa sy hitako tsony misy amin'ny faritra ato misy doboka be mifoko topo faly izy nena mbola sisy izy efa faly be taitra be vetivety lasa niditra tany verina avy agny pastera ndao ao le zavatra inona rana bavy nampidiriko tato ny tanako fatatrongany nampidirako azy ato inona Jesus Andriamanitra ray ny vavahany tompo ray ny tompoiny ny vavako aza mbola nataonao aninona azy ny tanako mbola nataonao naninona azy fa iza kosa say mba hay pastera metra ao tanana le fiara eny tompoko tsara ty fiara ty tsara vita mivavaka tonga tany an-trano tonga dia nandohalika tompo te izato hoe tra ianao efa nasehonao va ianao dia Andriamanitra tena izy mamaly vavaka ianao hoe ary mihainy vavaka ianao fa te izato hoe tra ianao hoe ahoana ho tahiko ane io akaikinao io ho valiko ny vavaka ny io akaikinao io ahoana ny aminao
dia ozy zako raha mbola lohalika ny lohalika za mbola andohalika raha mbola io anarana io no entiko za mbola hivavaka ny azoko antoka ampandala ho fahasarana izy fa fotoana sy napoiziko nisy olona ny anso ahy sy ny andron'iny fa nisy mpanompon'Andriamanitra anankiray amina fiangonana anankiray izay ny anso ahy amidiko ozy ty fiary ty fa mpanompon'Andriamanitra ny tiako hanana azy sy makasary zany dia ahoana tongava fosiny rangahy ty fa zasiana dia ahoana Fotoam-bavaka ny ty afa anao ty fia anao Jesus midira ao mideva okaloko hiditra ao an'iny midiry niditra andramo tena andramako tsara izy ty ka tsara eo am'izay ny le tsara e tena tsara tianay fa tsisy fahozy isako misy fitahina tonga dia sarovy aho ozy ty dia soratako ozy fa tsisy problème fa dia zay avitanao azy fa dia ndana mampiasa an'iny na alaiko le zanako hitanareo le adjoint-ko iny ndao tsika zay lahy izery zavatra zay rinona ry taty andao fotsiny lahy sanga ny teny hoe petra eto anisy ty ry taty ampetra eto tao andeha za ndray mba manindry fa nitondrako an'io no ela vitako ny volana tsy miteny aho hoe mitrisa fa lehibe rangahandriamanitra ny voninahitra andriamanitra sy omen'ny olona sy manompo azy fa ho an'izy mivoninahina ho an'izy waka ay ho anao koa tanteraka amintsika ne zany inona ny tokony atao mba hitoetra amintsika mivoninahiny Levitikos 5 andino fahenina ary hoy Mosesy izao ny zavatra izay nanodiny Jehova ko ataovinareo dia manino ny fankatoavana an'Andriamanitra ny lakle voalohany isehoany voninahiny amin'ny olona minazy ankatoavy Andriamanitra dia omeny anao zay iriny fonao ankatoavy fosiny izy rehefa miteny Andriamanitra hoe tompoy dia mila manino tsika rehefa miteny Andriamanitra hoe ndanam-paherezo ny hafa dia mila manino tsika rehefa miteny Andriamanitra hoe mahereza dia mila manino tsika rehefa miteny Andriamanitra hoe mino dia mila manino tsika ankatoavy fosiny zao izy Jesosy rehefa manasitrana olona anankiray na manao mamaha olana anankiray dia zao ny mba fiteniny honana izy raha mino anao dia manina raha mino anao fa maninona izy miteny an'izany ao anatin'ny finoana ny sekret ny voninahitra Andriamanitra marina fa raha mandinika ny aretina misy sika dia ohatrany hoe dia ho possible ave sisy fanafodiny hoanina dia ho levina hony za fa nahita ary resy lahatra amin'izany possible ave olona grokera dia narino ny fanafody dia izy ndray ny sitrany za fa nahita an'izany ary resy lahatra aho hoe mino fotsiny rangavo fanafodiny alleluia akatoavy zay lazain'Andriamanitra aminao amen indraindray mety tsy mifanaraka amin'ny heriserintsika ny zavatra tenenin'Andriamanitra tao anatin'ny tsy fananam-bola andeha hiasa ndray andro ray alina ny vola tao anaty portafaiko nefa rapisy voahody eny an-dalana ary aho mitondra tomobile Jesosy dia arovy ty fiary ty fa navaky pneuny ty dia avelako amin'izay mahavaky ny pneuny zany satria raha angalako kely vola io dia tsy sakafo aho
Zay ny tao andohako. Fa tena endalana ny ramatoa anankiray efa tena noana be kopakopahan'ny olona. Ny olona sisy nitondra mpisabo sisy nanome hanina fa manao ndry fotsiny be da be. Ndry izy miakatra ihany ny masony. Ndry za koa mba nisy nijery saika hiteny ndry. Fa naninona izy noana be izy ty ramose noana be ndry angandry mavany olan'io. Zay mbola miady amindry eo igny le mpivarotra lasopy amin'ny agnatina. Saiko na inona le atosika amin'ny aniny igny lasopy mafana be. Ozy le nikopaka iny aloha misy lasopy fa zay tsy manam-bola ndry. Naovy lasopy izy. Ozy ny olona rankibony aloha dia tokony miliara. Fa zay aloha nisy tamin'io ka. Rehefa nomena azy miratra amin'ny voamasony tapitra ny ndry fa za kosa sy maintsy hoaisa fa ny tompo rangaty tsara. Fa tao ambadikina sy orory zany nanao fahagagana ny tompo akatoavina fotsiny zay teneniny dia maninona rehefa avy ao omeny anao. Faharoa numeritoko 29 dia niala teo anatrehany fiangonana Mosesy sy Arona ho eo anoloan'ny varavarany tranolay fionana mba ka ny akoka dia niseho taminy nanino ny Mosesy sy Arona miakoka. Rehefa miakoka amin'ilay Andriamanitsika dia inona nomeny asika? Aseho ny voninahiny nomeny anao. Mazotoa miankoka. Tena topoy Andriamanitra fa misy voninahitra aseho. Fa ny mampalahelo dia fesy devoly. Vao manomboka iakoka kely ny andeha mba hivavaka androany dia vava fotsiny ny sasany no mandeha. Fa tonga le androany teneny Andriamanitra kay moa zahiny kay mbola any rapitso. Vao nanomboka ny tenenao hivavaka androany dia efa voasoratra hivavaka izy ho ny androany. Fa rehefa sy tonga ianao dia iza nandainganao. Ny anjely vao mitenenao dia noentiny vavaka izy androany ka. Ay rehefa avy anao ay mo. Rehefa niankoka izy roa lahy dia nanino? Niseho ny voninahitr'Andriamanitra. Vao manomboka miankoka ianao dia ivahany olana. Sitrana ny aretiny. Resy ny ady. Io ny somary nikafako farainy sosina fa aza manao vavaky ny olona miala lera fotsiny. Za mpanao an'izany manko taloha. Asiko lera ny eo akaikiko eo. Vao mitenga lelo iatompo ty anay ianao 5 minutes atompo zay sosio le 10 minutes tena ny ok zay fa vefakadiny ko. Taty afara nasoroko misy ny famataranandro. Tony koa notriny anadala fa mampikalikilina be. Vao mavita sasakadiny asa efa ampy fezery tompo nasoroko ny famataranandro. Rehefa tena hivavaka vao manomboka andohalika ianao dia efa saino misy sofina ngeda be amiaino anao. Misy maso ngeda be mijery anao. Ary ny vavaka sandratrao sy zava-pona eo anatrehany. Fa tena mavesa danja aminy ary hovaliany anao. Amen. Saino fa mijery asika Andriamanitra. Tena eo ny voninahiny aminao izy. Halleluja. Tena tia asika Andriamanitra. Levitikos 5:7 na marimarana ko azy. Levitikos 5:7 ary Mosesy sy Arona niditra tao amin'ny tranolay fionana dia nivoaka ka nisodran'ny olona ary ny voninahitry Jehova naninona tamin'ny alalan'ny inona. So jan'ny Mosesy sy Arona nipaka teny amin'ny olona dia naninona ny olona? Nahita ny voninahitr'Andriamanitra. Sika re olona voasodrano Amen. Mety aiza olona sofin'ny mpanompon'Andriamanitra rano foana ianao.
Halleluja. Mangatà sodrano amin'ny mpanompon'Andriamanitra isaky ny mahita azy, tsofirano aho. Fa misy akombe amin'ny voninahitr'Andriamanitra ny sodrano. Saiko moa zao mbola tadidinao le sodrano nomenanao. Sasany koa indraindray a vitany amin'iny efa lasy iny e. Zay ny amin'iny. Nenahatra amin'ny telefônina ko fenokiko. Teny efa reko so avelako mihitsy. Fa pitolony sika ry teny. Sodrano menako. Ny sodrano entina mpanompon'Andriamanitra. Teraka inona? Voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny fiainasika. Mino zay rehetra renao. Fa Andriamanitra atateraka azy. Amen. Dao sika isangana eo amin'ny toerana misy asika amin'izao fotoana izao dia angataka tahaka ny nataon'ny Mosesy sika hoe anehoy ny voninahitra ao aho. Fa rehefa angatanao zany dia omen'Andriamanitra anao. Samy mivavaka tompoko. Raha eo misaotra anao izahay. Satria noho ny amin'ny fahasoavanao Andriamanitra dia nataonao tonga teto amin'ity toerana ity izahay. Tompo ianao no nampianatra anay fa ny voninahitra tsy omeko ny hafa fa omeko ny olona manompo aho. Nreto ny olonao. Zay tena mitady ianao dia ahitanao tokoa. Zay mangetaheta ny tananao hiasa dia hiasa eo aminy tokoa ianao. Satria ny voninahitra ao fandresenay. Ny voninahitra ao fanasitranany. Ny voninahitra ao vahaolany. Mangetaheta an'izany zay ankehitriny. Aidino eto ny herin'ny fananao. Aidino eto ny herin'ny fananao. Zany hery zany no anasitrana eto amin'ity toerana ity. Zany hery zany no maniolana eto amin'ity toerana ity. Iseho aminay amin'ny fahasarana indray ianao Andriamanitra. Ho anao marary a. Manomboka ho eto anatrehan'Andriamanitra ny aretinao. Ny manana olana. Ho eto anatrehan'Andriamanitra ny adinao. Ambarao aminy fianao dia ho azy mandrakizay. Fa raha ny Jesosy mandrakizay ianao, esorina aminao ny aretina. Ho esorina aminao ny olana. Satria Andriamanitra marina ny Andriamanitra ivavasika. Saotra Tompo. Tianay ianao Andriamanitra. Saotra fanahy masina. Halleluja, halleluja. Asehoy ny voninahitra ao Tompo. Saotra Jesus. Dao sika angina amin'izao fotoana izao. Apetrao amin'ny fonao ny tanana ilany a. Asany ratony ilany dia hivavaka Tompoko. Raha io amin'ny anaran'i Jesosy. Mangataka Tompo. Mpiara-miasa aminao a. Ianao no naniraka teto amin'ity toerana ity. Nampitondranao hafa ny voninahitra ao dia sy omenao ny hafa fa omenao ny olona mino anao. Androany Andriamanitra, aneo ny voninahitra ao amin'ny tsirairay avy tonga eto ianao. Aneo ny fahasaranao eto ianao. Noho izany, sitrana ny aretina. Sitrana ny aretina. Sitrana ny aretina. Mivany olana. Satria Andriamanitra mpamaholana ny Andriamanitra ivavana. Noho ny amin'ny fanatrihanao eto Andriamanitra. Fifalianao anay ty ora ity. Satria andresana valim-bavaka avy aminao. Tsy tahaka ny dirana teto no ivoahana. Fa hitany isa tokantrano ianao. Anome fiadanam-po isaky ny tokantrano ianao. Anome fahombiazana isaky ny tokantrano ianao. Asehonao indray fa Andriamanitra mamaly vavaka ianao. Tao sika hisaotra an'Andriamanitra. Saotranao zay Jesosy fa Andriamanitra tsara sady mpanao tsara ianao. Saotranao zay Jesosy Tompo fa naninka anay teto ny voninahitra ao. Ianao Jesosy no songadina teto androany. Avena eny aminao ny tera ny haja ny voninahitra. Misaotra anao noho ny amin'ny mpanomponao izay nanaiky nataonao fitaovana. Nizaran'izany teninao zany taminay. Raisinay ny teninao Jesosy ankatoavinay amin'ny fiainanay. Satria rehefa mankatoa ny teninao zay dia hisoritra eo aminay tokoa zany voninahitra ao zany. Mankasitraka anao zay Jesosy eo. Halleluja, halleluja. Amen. Dao tsika ty tanana mafy ho an'i Jesosy. Ataovy ty tanana manome voninahitra an'Andriamanitra. Halleluja. Mino fa azonao tsara zay tenin'Andriamanitra zay. Tsy omen'Andriamanitra ny hafa ny voninahiny. Fa ianao le zanany no safidiny manompo anazy no anehoany ny voninahiny. Sady zany ve andaontsika hiaraka hiteran'i Jesosy eo anatin'ity iray ity ho fanehoantsika voninahitra ho an'Andriamanitra ndao ary.
Jesosy. Ewa. Zaho Jesosy mangetaheta mangatakaranao aminao. Maniry mafy amin'ny foko rehetra mangatakara aminao. Aiza tenao teny mangataka bebeko fa tsapiana be. Matsaka aminao fanay diana fanomezany ray aminao amikoka. Matsaka aminao fanay tsaingetaeta mandrakizay Jesosy eo miankoka. Voninahite voninahite hoanany amantirena any an-tanindrany. Voninahite voninahite hoanany amantirena yetinaka. Sikare fiara ira sao Jesosy mangetaheta. Sao Jesosy mangetaheta mangatakaranao aminao. Amin'ny fanany famarina nanoterako anao hoe ho fafako amin'ny fanitray von'Andriamanitra ray. Matsaka aminao ny fanahy dianao fanomezany ray aminao amikoka. Matsaka aminao ny fanahy tsaingetaeta mandrakizay Jesosy eo miankoka. Voninahite voninahite hoanany amantirena any an-tanindrany. Voninahite voninahite hoanany amantirena yetinaka.
jesosy. Alléluia. Amin'ny anaran'i Jesosy no fahasoavan'Andriamanitra lehibe ahitany voninahiny ianao. Tsara tamin'ireo olon'Andriamanitra tany aloha ny tompo ary mbola tsara mandrika ankehitriny amintsika toka eto izy. Ahitany voninahitr'Andriamanitra ianao. Alléluia. Maka toerana daholo rehetra. Dia isaorana moa ny tompony amin'ny fotoana.